Ao anatin'ny fikarakarana ny resaka valomaritra ny eo anivon'ny commune Antetezambaro araka ny efa nanarahantsika azy tamin'ny vaovao teo aloha ary dia anatin'izany maro ny zavatra ho atao fa ny zavatra tena goavana ary ampahafantarina antsika amin'izao dia ny fahavitan'ny bureau-ny commune vaovao izay mbola tsy nitokanana ary mbola tsy nidirana satria teo ny fifidianana ka dia izao zany amin'ny valomaritra izao voikasa anao an'izany fitokanana sy fidirana an'ity bureau ny commune vaovao ny arahana tamin'ny projet PIC ny eo anivon'ny commune araka ny voalaza ny ben'ny tanàna. Tetsy andaniny ihany koa dia efa nisy ny fanolorana an'ireo fitafy na ny lamba hoentin'ireo mpisehatra ao anatin'ny fikirakirana ny sakafo satria fantatsika fa toerana misy an'izany mpivarotra izany ny eny amoron-dalana makany amin'ity tanàna na ny commune ity no resahana raha tsy laza afa-tsy amin'ny sampanana ivolonatsika eo ihany koa ny eo Amboditafana ary ny Tanambanosy dia nizaran'ny ben'ny tanàna arinakanjo fentina mikirakira an'izany sakafo zany sy fanolorana an'izany sakafo zany ho an'ireo mpandeha taxi brosy araka ny resaka ny fanaovana taminy toy izao manaraka izao. Isan'ny zavatra manaitra maso ihany koa monsieur le maire ny fahavitanareo ty bureau vaovao ty anefa hatramin'izao zany ianareo mbola tsy tafafindraka ao aiza ho aiza ny mahakasika an'izay. Misy andia bureau izay azo lazaigna fa amin'ny endriny manara-penitra izay vita anatin'ny commune Antetezambaro izay fiarahanay miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny projet PIC 3 izay nifanampy taminay tamin'ny commune amin'ny fahavitany izao trano bureau azo lazaina tsara dia tsara izao ka izy moa zany raha ny fahitatsika ananjy io zany dia efa misy telo volagna efa bolagna angamba navitany izy io kanefa mbola tsy voataokana satria noho ny fagnaran-dalàna napetraka tamin'igny fifidiana igny hoe tsy azo atao ny mitokana fotodrafitrasa ny commune dia mbola tsy tanteraka ny fitokanana an'io trano io ka amin'izao valomaritra ho avy izao amin'ny fotoana mahamaro ny voro-vahoaka tahaka an'izao no anararotanay sady ankalazan'ny valomaritra zahay no anao an'izao fitokanana izao bureau zao satria efa liana dia liana tokoa zahay mpitantana ny commune anolotra an'izao fotodrafitrasa zao ho an'ny vahoaka ary afahana andraisana ny vahoaka amizay manandraraha anivon'ny commune ka angamba eto zay dia mampafantatra antsika commune Antetezambaro fa aorian'ny fitokanana zay ataotsika amin'ny valomaritra dia isokatra ary handraisana anareo izao bureau vaovao zao amin'ny endriny hitatsika zao zany hoe zany ary hitatsika ihany koa fa misy ny fagnamboarana ny pavé agnatin'ny lakoron'ny commune izay ampiarahana tokanana daholo amin'io andron'ny valomaritra io. Araka izany monsieur le maire nisy ihany koa ny fizaranareo zavatra tato anatin'ny commune zay agnatsarana ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo vahoaka indrindra fa ireo mpivarotra ireo zany aiza ho aiza zay. Anatin'ny fanatanterana ny asa tanteraka moa zany ny tegnanay satria vita igny fifidiana igny isorana ny vahoaka amin'ny fametrahana fa atokisany ny tenanay indray hitondra ny tantana ny commune mandritra ny 5 taona angamba everiko fa izay efa atokisana nomen'ny vahoaka zay dia tsy azo atao itsonotsonoavina fa tonga dia avy hatrany roso amin'ny fanatanterana ny asa ahafahana mametraka fampandrosoana ny commune Antetezambaro zany ary ahafahanay mametraka ny paikadinay indray izay na tanteraka amin'ny fampivovona amin'ny alalana fambolena sy fimpina ary ny varotra izay paikady everinay fa
ho fanatsarana ny fidiram-bola agnatin'ny tao-kantrano ny tsirairay ho an'ireo tantsaha sy mpamboly sy ny mpivarotra zany. Ohatra ny fanatsarana zay efa noentina moa zany dia fizarana ireny zanaboly izay niarahanay niasa amin'ny tsy miankina dia ny orinasa bondi zany efa fokotany maro no nisitraka zany famporosihina sy fizarana zanaboly roan'ireo tantsaha, ary tsy diso anjara amin'izany moa zany ireo mpivarotra satria iarahantsika mahita moa zany amin'ny morony RN5 reny anatin'ny commune Antezambary fa maro ny olona misehatra amin'ireny varotra mandeha amin'ireny taxi brosy amin'ireny mpandeha reny rehefa mijanona izy reny dia maro ny mivarotra sakafo masaka, ka izay zany mitondranay fanampiana fitafiana aron'akanjo mba ho présentable tsara madio ny olona mandroso mivarotra sakafo amin'ireny mpanjifa reny, ka nitanterahana moa zany ny fizarana ny aron'akanjo zay hitatsika mbola misy kely zao sisa tavera io satria nizarana an'izany ny ireo mpivarotra ambodin'ny pont Ivolina, nizarana an'izany ny mpivarotra fritina laoka, fritina oragna akato ambody atafagna, nizarana an'izany ihany koa ary Antanambanosy be izay mivarotra sakafo masaka amoron-dalana reny mba atao izy reny mba amoaka endrika ny fahadiovana ho an'ireny mpivarotra reny. Mbola tsy vitan'izay moa zany eo ihany koa ny opération ataonay anivon'ny commune amin'ny alalan'ny fametrahana pompy ho fanomezana famahana ny olana amina rano fisotro madio izay anatin'ny fokotany izay sarotra amina manana olana amin'izay resaka rano zay. Angamba ataoko fa volana vitsivitsy nandraisanay indray ny fahefana amin'izao deuxième mandat zao zay alohan'ny fanomboana fa raha ny programanasa dia mbola maro mba tena hiantraika any amin'ny fidiram-bola nivoaka tsirairay ny fampandrosoana zay apetraka anay anivon'ny commune Antetezambary.